Fa miarabantsika tsy avindray tratra izao alarobia maraina fa 20 volana aprily izao sotraan'Andriamanitra isika satria avy aminy fofinaina mavela zay nanantsika an'io ary aisitsika ho tombontsoa lehibe hatrany zany alohan'ny terantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka izay ny tomboandriamanitra tolotra ianao ny derany laza ny anja sy ny voninahitra sotranao izay fa mbola menao tombontsoa lehibe indray nkehitriny dia nefanay mandray ny teninao sokafo ny fognam-pananay ireo ary metezy ianao hiasa eo anivonay tsirairay avy eto anaran'i Jesosy amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe aza miantehitra amin'ny fihetseham-po alaina amin'ny Hebreo 7:17 manao hoe aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy ho zongozonany fa matoky ilay fananao an'ilay teny fikasana amen. Ny fivavahan'ny Kristy dia tsy fivavahan'ny fihetseham-po fotsiny. Ny fihetseham-po dia tsy azonao ianteherana hoe porofo fa tena ken'Andriamanitra ianao satria mivaova tokoa zany. Aoka ny tongotrao hifahatra amin'ireo fampanantenan'ny tenin'Andriamanitra ary hianatra hiaina amin'ny finoana. Raha vao manomboka mifantoka amin'ny fihetseham-po ny olona anankiray dia efa amin'ny faritany mampidi-doza izay. Rehefa faly izy dia matoky tena fantatra ary manana fihetseham-po tsara ihany koa. Hiova nefa zany miseho ireo toe-javatra izay mitondra fahaketrahana sy alahelo ary hanomboka hisalasala ho azy ny saina raha eo anilan'ny Andriamanitra na tsia. Aoka tsy ny fihetseham-po na tsara zany na mahakivy no hisedra amin'ny fiainantsika ara-panahy. Ny tenin'Andriamanitra no antony tokony hijoroantsika. Mahaferihevitra olona maro ny fianterana amin'ny fihetseham-po raha miaiky ny fahatantsika isika ozy izy dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahatantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka zao nahoana ary isika ny manala-baraka an'Andriamanitra amin'ny fisalasalana any amin'ny fitiavana izay mamela heloka. Efa avy niaiky ny fahotanao ianao dia inoy fa tsy mety diso ny tenin'Andriamanitra. Mahatoky amin'ny fampanantenana izy. Adidinao ny mino mba hanatanteraka ny tenin'Andriamanitra ka mela ny heloka ao. Tahaka ny mahadidinao ny miaiky ny fahotanao ihany koa. Aoka ianao ino an'ilay Andriamanitra izay hanao araka ny nolazaina, hamela ny tsy fahamarinanao rehetra izy. Felifely moa ireo mandeha amin'ny alahelo, manoty izy dia mibebaka avy eo nefa mbola ao ambanin'ny rahon'ny fanamelona mandrakariva. Tsy mino tenin'Andriamanitra izy ireny, tsy inony fa hanao marina araka izay nolazainy izy. Mandatra amin'ny fon'i Kristy ny fisalasalana tahaka an'izany satria efa niporofony ny fitiavany tamin'ny nanolorany aina amonjeny antsika tsirairay avy eto mba tsy ho very isika vanana fiainana mandrakizay. Raha sy hanabavisany aoka isika toky ary hanabe sy hanazatra ny fontsika ino ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ny tomboandriamanitra io misaotra anao izahay izay mametraka ao anatinay indray fa tianay tokoa ianao ary vonina melanay kanefa ny tsy finoanay sy ny fisalasalanay matetika dia mamingavinga ny zavatra tokony ho azonay izay tena sarobidy avy aminao. Mampio izahay Tompo mba hitombo ampinoana hanana fifandraisana bebe kokoa ary handeha tsy amin'ny fisainanay fa handeha ampanetretena amin'ny finoana ny teny fikasanao. Anaran'i Jesosy amen. Piaro